Falmerabantsika rehetra amin'ny anarany Jesoa Kristy Tompo indray ry havako. Nahatratra ity andro izay hanomezantsika tsy tapaka ny tenin'Andriamanitra, ilay mofonaina sakafo ho antsika tsiraray avy ity. Andeha ary vavaka isika alohany hamakitsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ry Jesoa Kristy be indra fo sy be fitiavana, ilay efa tianay hatramin'ny voalohany eo, endre tsapanay ary fantatray tokoa ny halehiben'ny fahasoavanao izay arotsakao aminay isan'andro, ary porofon'izany izao fahavelomanay izao, indrindra ny amin'izay mbola hahazahoanay misitraka ny teninao, ilay teny fiainana, ilay teny fahazavana, ilay teny mananatra anay, ary angatahanay ny fanahy masina mba hitarika anay ho amin'izany teninao izany. Dia ny fahazavan-tsaina avy aminao Andriamanitra ane, hitarika anay mandrakariva, tsy hitomponay teny fantatra amin'ny fahamarinanay, fa araka ny sitraponao irery ihany. Dia amin'ny anaranao Jesoa Kristy Tompo mahavonjy, nanaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofonaina voalahatra ho antsika iry havako amin'ity andro anio ity dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Levitikosy toko 5:20, ny 9:9 hatramin'ny 7:10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo. Ary manisa sabata taona 7 ho anao, dia 7 taona impito, ka ny hanisanao ny andron'ireo sabata taona 7 ireo dia 740 taona. Dia mitsofa anjomarahavo feo amin'ny andro 10 amin'ny volana 17, dia amin'ny andro fanavotana no itsofanareo anjomara eran'ny taninareo. Ary amasino ny taona 50, ka miantso fahafahana amin'ny tany ho an'ny mponina rehetra ao aminy. Jobily ho anareo izany, ka samy mody any amin'ny taninareo avy ianareo, sy any amin'ny mpianakavinareo avy. Jobily ho anareo izany, taona 50 izany, aza mamafy anareo, ary aza mijinja izay maniro azy avy amin'ny vonihitsana tamin'ny fararano lasa, ary aza mioty ny avy amin'izay tsy namboarinareo. Fa jobily izany ka ho masina ho anareo, izay vokatra alaina any an-tsano ho aninareo. Amin'izany taona jobily izany dia samy hody any amin'ny taninareo avy ianareo. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ho ampitomboana mandrakariva ao aminareo ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy ilay Tompo ny finoantsika. Amen. Ry havako malala, ny bokin'ny Levitikosy dia mitatitra amintsika tsy tapaka ireo lalam-pivavahana samihafa, na antsoina koa hoe lalam-pahamasinana mahakasika ny fivavahana jiosy tranainy. Dia hitantsika ao zany fa misy karazana lalàna maro mahakasika izany fivavahana izany atolotra antsika. Ary eto amin'ity toko 5:20 mamaraparana ny boky Levitikosy ity, dia miditra indray manolotra antsika ny lalàn'ny sabata sy ny lalàn'ny taonjobily ity tenin'Andriamanitra ity. Teto amin'ity mofonaina antsika ity manomboka amin'ny 9:9 manokana, dia tena miresaka mahadiodio mahakasika ny antsoina hoe taonjobily ity mofonaina ity. Andeha ary ny fahazavan-tsaina avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany no hitariana antsika mahakasika ny lesona momba ny taonjobily. Voalohany,
ny tonjobily dia taom-panafana. Ny tonjobily dia taom-panafana. Rehefa mamaky isika ny 19 hatramin'ny 19 dia hitantsika ao ny momba izay taom-panafana izay. Ho ny 19 manokana ohatra manao hoe amasino ny taona 50 ka miantso fanafana amin'ny tany ho an'ny mponina rehetra eo aminy. Anampy antsika hanakatra ny hevitry izany teny hoe taom-panafana izany dia miverina itsika mamantatra ny dikateny. Ny teny hoe jobily mantsy dia avy amin'ny teny hoe jabal izay midika hoe mikoriana na mihanaka tahaka an'ireny rano mikoriana na rian-drano mikoriana ireny, ka malalaka amin'izay tiany andehanana mandeha amin'ny fahafahana amin'ny fikorianana izay ataony. Dia ny tarafina avy amin'izany arak'izany ny teny hoe fahafahana dia tena tsy inona tsy akory fa tena lay mahajobily ny jobily mihitsy no antsoina hoe fahafahana. Tsy jobily arak'izany ny jobily raha tsy misy io fahafahana io. Izay ary no mahatonga ity lalàna makasika ny tonjobily ity manao hoe isy ny fankalazana izay tenenina eto isy ny fankalazana ny sabata taona 7 izy. Ary aorianan'izay sabata taona 7 izay, zany hoe ny 7 taona ampitombona 7 manome 7 taona dia ny taona manaraka izay no antsoina hoe tonjobily. Io tonjobily io dia tena fotoana hanafahana izay rehetra mbola voafatotra. Raha nisy andevo nogiazanao teo aminao dia fotoana ny fanafahana azy, hampiverenana azy ho any amin'ny taniny ny tonjobily. Raha misy trosa izay ananan'olona anananao amin'olona dia fotoana izay ahafahanao mamela sazy na mamela trosa ny taona jobily. Arak'izany tena taom-panafahana ny tonjobily. Ary raha miresaka fanafahana isika dia mahatsiaro tahaka ny nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely no andevozina tao Egipta fahizay. Raha miresaka fanafahana isika dia mahatsiaro tahaka ny nanafahan'Andriamanitra ny jiosy izay nobaboana tany Babilôna fahizay. Ary izany mihitsy no ahitantsika ane ohatra ao amin'ny bokin'ny Isaia 2:20 dia miantso an'izany taom-panafahana izany ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko satria Jehovah efa nanositra ahy hitory teny somafaly amin'ny mpandefitra, efa naniraka ahy hahasitrana ny toritory fo izy ary hitory fanafahana amin'ny babo sy hamoaka ny ao hatramin'ny maizina ho amin'ny mazava, hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah. Ary rehefa tena mandinika izany tenin'Andriamanitra izany koa isika ry havako dia tena mahita fa ny fahafahan'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy no tena jobily, satria fanafahana mesianika no ambarany bokin'ny Isaia izay norenesintsika teo. Arak'izany i Jesosy Kristy no tena mpanafaka. Araka ny teny manao hoe raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tokony ho takantsika mandrakariva fa misy fetrany ny fifatorana, misy fetrany ny fisentona, manapetra ny fangejana izay ataon'izao tontolo izao antsika. Mino sy manantena ny mpino fa misy ny antsoina hoe tonjobily, izay fotoana an'Andriamanitra, izay fotoana masina, izay fotoana voatokan'Andriamanitra anafahana an'izao tontolo izao ao anatin'ny geja maro samihafa, ao anatin'ny fatoran'ny Satana ary ao anatin'izay famatoran'izao tontolo izao azy. Ny finoana lehibe ananantsika ry havako dia ny fananantsika fanantenana fa i Jesosy dia afaka mamany fatoran'ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra izay mbola mamatotra antsika ary hampitsahatra sy
hamarana ny tontolo izay mangeja antsika tsiraray avy. Ry havako malala, fanantenana lehibe ho antsika izany fa fotoana isehoan'Andriamanitra dia fotoana fanafahana. Tsy Andriamanitra no angeja antsika, tsy Andriamanitra no hamatotra antsika, tsy manao ny fomba ny Satana Andriamanitra ka hamatotra sy hangeja na hanazigo antsika sanatrin'izany, fa mifanohatra amin'izany izay rehetra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia fanafahana avokoa. Manana fanantenana ry havako, fa tsy maintsy mbola hifarana ny adinao, ny sentonao, ny fatoranao, tsy maintsy manapetra izao tontolo izao sy ny asany izay sy ny asan'ny Satana izay mandrovitsy ankehitriny. Amin'izao vanim-potoana izao koa fotoana ahafahana mampahery ny kristianina. Raha miresaka ny Madagasikara manokana isika dia toa mirongatra, toa voamaika mihabetsaka dia betsaka ny tany voan'ny valanaretina ahitana sotraretina ny Covid-19. Marina izany ry havako, ary tokony fantatsika fa ao anatin'ny fahitantsika ny firoborobon'ny ratsy no idiran'Andriamanitra tsehatra hahitana ny fahalebiazan'izy Andriamanitra. Raha toa ka aretina tsisy dikany ka ampitsaharin'Andriamanitra dia tsy takatsika ny maha izy azy an'Andriamanitra sy ny asany sy ny heriny, fa aseho izao ahitana izao tontolo izao fa Andriamanitra mahery no mitondra fanafahana ho an'izao tontolo izao. Dia mampahery antsika ry havako fa ny taona Jobily dia taom-panafahana, anafahan'Andriamanitra antsika amin'ny lafiny ara-panahy, ara-tsaina ary ara-batana. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity ihany koa ry havako malala dia mampianatra antsika fa ny antsoina hoe taona Jobily dia midika ho taom-piadanana sy taom-pitahiana raha teo ihany koa. Ho mantsy ny voalaza eo amin'ny 112 sy 212 manao hoe: Jobily ho anareo izany taona fahadimapolo izany, aza mamafy ianareo ary aza mijinja izay maniry ho azy avy amin'ny vomitsana amin'ny fararano lasa, ary aza mioty ny avy amin'izay tsy namboarinareo. Andriamanitra manome taona Jobily dia Andriamanitra miantoka ny taona manontolo ho an'ny vahoaka manontolo. Arak'izany, ity taona Jobily ity dia tena taom-pitahiana, taom-pahasoavana, taona hisitrahana ny fiadanana ho tambon'izay nijaliana sy ny fatorana nandritry ny 770 taona. Dia ity taona Jobily ity no taona tsy fahafahana fotsiny fa taona hisitrahana izany fahafahana izany ka andraisana ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ary zavatra lehibe izay hitantsika ry havako malala mahakasika ity hoe taom-pitahiana ity dia misy fitahiana mitovy ho an'ny olona rehetra, izany hoe fitahiana mitovy tantana ho an'ny olona rehetra no sitrahana ao anatin'ny taona Jobily io. Rehefa adikatsika any amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao izany tenin'Andriamanitra izany dia mahatsiaro isika, satria mantsy ny taona Jobily dia taon-tsabata 7 ao aorianany taon-tsabata 7, kanefa isika dia mahafantatra fa ny zanak'olona na i Jesoa Kristy no sabata kristianina. Arak'izany ny taona Jobily izany dia ny sabata, izany hoe ao amin'ny Jesoa Kristy ampitomboana 7, izany hoe feno ao amin'ny fahatanterahana, ao amin'ny fahafenoana hiainana miaraka amin'ny Jesoa Kristy ka handraisana izany fitahiana sy fahasoavana ary fiadanana izany. Noho izany, ny fiainana ao amin'ny Jesoa Kristy dia fiainana feno fahavokarana, fiainana feno fitahiana sy fahasoavana. Tsy mba misy tsy fahampiana ao amin'Andriamanitra, fa izay rehetra hitantsika ao amin'Andriamanitra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Ary ihany koa
amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra io no ahitantsika taratra fa miaina izany fitoviana izany avokoa ny voavonjy rehetra, ny mpino rehetra. Ary hitantsika anie ohatra ny fanoarana nataon'i Jesosy Kristy fa raha misy ozy izy mpikarama ka tonga ny taona hoe miasa miditra amin'ny 7, miditra amin'ny 9, miditra amin'ny 12 ary na miditra amin'ny 5 ary ka rehefa tonga ny amin'ny 9 fizarana karama dia mitovy avokoa ny karama raisin'izy ireo satria ny fanarahana dia karama ndray andro na ny mpanao isan'andro. Midika izany fa ao amin'ilay tonjobily, ilay taom-panafahana no isian'ny fitoviana ka marina mandrakariva ny ambara fa tsy misy intsony na ny ambony na ny ambany, tsy misy fijerena saranga fa taonaziana ho an'ny rehetra izany. Fiainan'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy izany raha tianao ho fantatra. Ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia misitraka sy mahazo tombotsoa avokoa ny mpino rehetra izay voavonjy. Ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia tsy misy afa-tsy fiadanana, tsy misy afa-tsy fahasoavana, tsy misy afa-tsy fitahiana. Ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia mahazo anjara avokoa ny mpino izay tonga ao. Tena tonjobily ho an'ny kristianina arak'izany ny fahatongavana any amin'io fanjakan'ny lanitra io. Arak'izany ry havako malala dia mampahery antsika izao tenin'Andriamanitra izao. Misenjo sy mitaraina ianao ankehitriny, mikikika noho ny amin'ny adin'ny fiainana, fa zao ny tsarovy, mbola ho avy ny maraina izay antenaitsika. Ny arivanao mbola hivadika maraina vaovao izay tsy mbola hitanao, izay mbola tsy nodiavinao akory, kanefa hanomezan'Andriamanitra ny fitahiany mahagaga ho anao. Handalo eo amin'ny fiainanao ary hitoetra mandrakizay ny fahasoavana lehibe omen'Andriamanitra anao dia ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanjakan'ny lanitra, ny fiainana mandrakizay. Dia mampahery antsika ry havako fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezantsika aina ao amin'ny Kristy Jesosy, fa ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra ho amintsika ny tonjobily izay isitrahantsika ny fahasoavan'Andriamanitra rahateo. Amen. Hivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Andriamanitro fa fahasoavana lehibe no omenao anay tamin'ny alalan'ny fisitrahana ny tonjobily, ilay taom-panafahana anay amin'ny lafiny rehetra, fa ilay taona fitahiana hanomezanao ny taonaziana ho anay, hitsaharany adinay ary fetran'ny sento sy toloko noho ny amin'ny hetraketraky ny tany. Misaotra anao izay tompony amin'izany ary dia manomboka amin'ity anio ity dia hahery mandrakariva noho ny fanananay fanantenana fa ianao Jesosy Kristy no fitsaharana ho anay, ianao Jesosy Kristy no mitondra fahamasinana ho anay. Fa amin'ity anio ity ihany koa izay dia mivavaka manokana ho an'ireo namanay izay miady amin'ny fiainana, ny hoanina anio tadiavina rahampitso, ireo mitrongy vahoamana, ireo rehetra izay miady amin'ny fiainana andavanandro, mitady ny sakafo hohanina sy ny rano hosotroana ary ny hotafiana. Jesosy, ianao ilay sakaiza tsy mety mandao, ilay efa niteny taminay hoe ny amin'ny zavatra ho avy ny anontaniho ahy, fa raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka adidiko ihany, ianao hitsinjo azy ireny araka ny fombanao. Dia misy mahatoky izay tompo fa voarainao izy ireny ary eo an-tananao ny kolokoloanao azy. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.